Mbola tsara jiaby ry mpitariky explorateur rehetra manerana ny FMN, ray aman-dreny malala rehetra zay manana zanaka exploa ary ho atsika explorateur rehetra ato anatin'ny FMN, fotoana fohy sisa dia hianoka tanteraka ao anatin'ilay Camporee Logos isika. Tianao ve ny zanakao, tianao ve ny tanoranao anana fifandraisana velona amin'i Jesosy? Io fotoana io no fotoana anankiray hanehoana izy ireo ary ahafahan'izy ireo mampiatra izany fomba fifandraisana etitety amin'i Jesosy zany. Koa ankehitriny ary dia efa mampatsiahtsika fa mandritra ny Camporee Logos ny maraindraina, ny hariva dia isy fotoana manokana iresahana mahakasika ny fiainan'i Jesosy sy ny fifandraisany amin'ny olona, ary ao anatin'izany no anaovana antso ho an'ny zanakitsika, ho amin'ny tanorantsika mba hisafidy handray amin'i Jesosy eo amin'ny fiainany. Ary ny famaranana io Camporee Logos io dia ho faranantsika amin'ny batisa ho an'ireo zanakitsika izany. Ka etona aza ho an'ireo explorateur zay maniry atao batisa rehetra dia fotoana izao hanomananareo sahady ny fo sy ny saina ary ny fanahy fa ny amin'ny Camporee Logos dia hiatrika batisa isika. Faharoa manaraka an'izany, misy toerana anankiray manokana ao anatin'ny Camporee Logos antsoina hoe trano lay ambavaka. Mandritra ny Camporee Logos dia io toerana io dia malalaka ho an'ny rehetra, ahafahana mifandray amin'Andriamanitra, ahafahana mifampiresaka amin'Andriamanitra, ahafahana mandray torohevitra avy amin'Andriamanitra. Misy mpiandraikitra manokana izany. Ka mandritra ny Camporee Logos dia ataony fomba rehetra mba azo antoka ny zanakitsika ifandray amin'Andriamanitra, ifandray amin'i Jesosy. Koa dia ararotsy andao samy hakahery amin'izany lasy-goavana ho tamterantsika zany, manome fotoanantsika Camporee Logos Antsambava, bel souvenir.